Resaka vaovao ara-toe-karena kosa isika taorina ny fionana ara-toe-karena Madagascar Japan Business Forum izay nitanterahana tany Japon farany teo dia isin'ny Japonais maromaro ho avy eto Madagasikara amin'ny taona 2024 ny sehatra ny fandrarana no tena hantondihan'izy ireo eto amintsika ary sehatra maro ihany koa no isiany izay fiaraha-miasa. Misady ny vokatry ny fionana ara-toe-karena na ny Madagascar Japan Business Forum no karakarainy masivon'ny Malagasy any Japon sy ny Jitro fantatra fa misy amin'ireo mpandraraha japonais ireo no avy eto Madagasikara amin'ny volana Mars 2024. Business Forum moa zany izay nikarakarana tany Japon niaraka tamin'ny Jitro sy ny ambasantsika tany Japon dia fotoana anankiray nampahalalana ny Japonais zany ny tontolo fampiasam-bola eto Madagasikara sy ireo hoe ataoko hoe ireo sehatra zany tokony anaovana fampiasam-bola. Nambaly zareo Japonais satria 300 teo zareo zany tonga tamin'io forum io ary tao aorianan'izay dia nisy fionana tamin'ireo malagasy mpandraraha izay avy aty Madagasikara nakany Japon sy ireo mpandraraha japonais ireo. Sehatra maro moa zany mahaliana azy tamin'ny fotoana io, tao ny agribusiness, tao ny infrastructure, tourisme, misy sehatra hafa ihany koa. Fa ny ataoko hoe tena zava-dehibe ngamba dia ny fikarakarana ny fivahinianan'ny zareo ireo eto Madagasikara amin'ny volana Martsa amin'ny taona ho avy iny zany. Tsy ny mpandraraha japonais ihany no avy eto Madagasikara fa saika mpandraraha avy amin'ireo firenena nanaovan'i Madagasikara roadshow rehetra dia ho avy avokoa.